dia mpitombona amintsika hatrany mandrakariavariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Dompo. Faly miarabanareo indray ny Alahady faharoa amby roapolo ny volana Febroary taona 2020 sy 2020. Manasa antsika hivavaka mialohan'ny amakina ny tenin'ny soratra masina. Vavaka isika. Isotranao mandrakariva zahay Jesosy noho ny amin'ny famondram-ponao tsy hitalany arotsaka ao aminay. Mbola ho ampianarinao anay bebe kokoa ny alaliny sy ny ahavony zany fitiavanao zany ka hampitolagaga anay hoe atraiza izany fitiavanao anay. Itenena aminay Jesosy mangetaeta ny foanao zahay. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay katsika ny afatra amin'ny ty alady maraina ity dia arak'izay hita amin'ny filazantsara araka ny matotoko faefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Matotoko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halain'ny devoly fanahy. Ary ny fady hanina 100 andro sy 100 alina izy. Koa noho ny afaka izany dia nony izy. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalaka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay loky ny vavan'Andriamanitra. Ny teny rehetra zay loky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjera any ambany any. Fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny ny aminao ary ny atanany no tondranoreo anao. Fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy amin'ny taminy. Voasoratra hoe koa aza maka fanahin'i Jehovahandriamanitra ao ary ny devoly nitondra azy indray nakeny an-tendrombohitra avo dia avo ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Dia nanao taminy hoe izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohoka eto anatrehako anao. Fa hoy Jesosy taminy mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe Jehovahandriamanitra ao no ankofanao ary izy irery ihany no ho tompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely ka tonga ka nanompo azy. Amen. Araka ny fantatsika dia tafiditra tanteraka manomboka androany, tafiditra ao anatin'ny atao hoe vanim-potoana ny carême isika. Ho an'ireo afatsika silamo dia fotoana ny ramadany ihany koa. Na dia tsy mitovy aza ny fikendrena sy ny hevitra ireo karazana fomba ireo carême sy ny ramadan zany dia azo lazaina hoe misy ihany ny atao hoe teboka iraisany ho an'izy rotota. Ao anatin'ny carême dia misy fifehezan-tena ihany koa eo amin'ny karazana sakafo ao aniny. Ramadan moa dia efa fantatsika loatra fa tsy mihinan-kanina mihitsy mandra-pilentiky ny masoandro. Izany hoe izy roa ireo zany nitovizany dia samy misy fifehezan-tena mba tsy ho latsaka, tsy ho latsaka fa tsy hanomezana fahafaham-po entre guillemets ny filana fototra, tsy driko tsara, tsy filan-dratsy fa filana fototra eo amin'ny tenan'ny olombelona sakafo zany hoe zavatra ilaina fa ny fetenany amin'izay zavatra izay. Eto dia Jesosy nalainy devoly fanahy tany an-tendrombohitra, tany anefitra, resaka sakafo ihany koa. Petraka ny fanontaniana apetraka aminareo hoe no ve tena fakam-panahy tokoa no nahazo an Jesosy? Zaho manokana dia tsia ny valiteny satria nahoana? Ny fakam-panahy, ny fikendrena ny fakam-panahy dia ny ahatonga ny olona hiopefy ary hanao fanararotana ny opapana ny amin'ny zavatra izay atao. Zany hoe excès.
ary zay indrindra no tiako isaina atsika am'izao texte perikopa anjaratsika zao hoe izay ve marina fa zay ny soramandry misoratra amy baibolitsika hoe nakany devoly fanahy Jesosy fa mampieritreritra izay fanontaniana zay. Fanampin'izany raha vao mamakytsika ny andininy voalohany am'ty toko faefatra ty dia misy an'izao voambolana atao hoe tsy de manahoana amitsika kanefa ny azo lazany hoe fanalahidy hoe ary Jesosy dia netiny fanahy ary amy teny frantsay izy hoe alors que zany hoe nisy zavatra nitranga zany teo aloha dia manazava ny fitohizany zany eto mampiditra ny toyany eto zany hoe misy fitohizana resaka zany. Inona ny zavatra nitranga teo aloha Jesosy mampatsiaro kely Jesosy natao batisa nijaona mpanao batisa nanao batisa ny Jesosy ary nisokatra ny lanitra tadidio tsara le scénario ny fanan'Andriamanitra nidina teo amin'i Jesosy tahaka ny voromailala ary ny feon'Andriamanitra ray avy any an-danitra ny teny hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy no hainao vity zay dia nentin'io fanahy izay nidina teo ambonin'io izy ho any anefitra mba ao anao zao voasoratra ho alaina fanahy. Eo zany de fahitantsika misy zavatra manahirana hoe possible ve fanahin'Andriamanitra mitarika ny zanak'Andriamanitra ilay zanak'Andriamanitra mba ho alainy devoly fanahy logika ve zany? Tsika matsy mamaky an'le texte dia mamaky an'izy fotsiny toy ny mahazatra fa aiza isy fanahy masina hitarika ny zanak'Andriamanitra mba ho fandriany devoly. Azonareo ve tika tongavana zay mahatonga amy teny hoe tsy hoe ny fakapanahy io ahoana mo zany tiako teneny eto tsy hoe tentation mba ho tafalatsaka amina fahadalana fa fakapanahy hafa kely. Averiko ndray isika zao raha misy fakapanahy mahazo atsika dia fakapanahy hitarika atsika ho any amy ratsy, fakapanahy hanaovantsika fahotana fa eto tsy logika mihitsy hoe fanan'Andriamanitra hitarika Jesosy ho alay-panahy fa inona ary no tiana ho lazaina ao ambadiky zany hoe fakapanahy eto izany. Vola vita batisa hoa Jesosy dia ny zavatra voalohany natao zany hoe mission tsy hoe solafaky izy de nandeha nanao foana itsika masy raha nalay-panahy zany dia mety varimbarina dia nararotiny devoly de nalainy devoly fanahy fa tena ao anatin'ny programany dia Jesosy misy hoe première mission dia ny ho any anefitra. Inona ny dikan'izay zavatra ray? Ao ve? Inona ny dikan'izay zavatra ray? Hiady amin'ny devoly. Hiady amin'izao tontolo zao jereo tsara lay sary teo hoe ny devoly makafana azy zao tontolo zao asaina miakohoka mba ho azy zao tontolo zao ary ny nofo. Ireo zany ohatrany hoe karazana programan'asa ohatrany hoe filoham-panjakana anankiray izay voatendry voafidy ho filohan'ny firenena anankiray dia manambara ny programan'asanao ianao hoe inona ary ny programan'asanao. Izay ny zavatra ataony eto zany hoe aseony mialoha sahady hoe hiady amin'ny herin'ny maizina no atongavany hampangina ny satana izay mpiapanga satria zay anao samy devoly miapanga atsika eo anatrehan'Andriamanitra faire taire le diable. Ny devoly zay mpisopatra sy mpangalatra sy jiolà ary mpandainga ary mpisamboka fahefana zany hoe asao sahady amin'ny alalan'izao dia Jesosy any anefitra zao hoe tonga le tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany ary ho alainy eny an-tanany izany ho ampanginina am'izay satana tsy afaka anao zay tiana atao izy. Izay lay dia any anefitra
karazana fanambarana hoe jere tsara ina ny antondian'izy ity fa maninona ity le zanaka malalako zay sitrako le avy natao batisa dia ny hamerina ny fahefan'Andriamanitra zay nangalarina hampangina ny satana ilay mpiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra ary hifehy izao tontolo zao satria izy no tompony fa iretsy mpangalatra sy jiolahy ary mpisandoka. Amin'ny alala zao tantara izao dia hitatsika amin'ny fomba anehoany Matio ny tena fahasamihafana ngezabe ohatrany hoe manao tableau mihitsy zany Matio hoe jerenareo ny fahasamihafany Jesosy sy ny devoly. Ity farany zany ny devoly zany dia hatram'izay nahadevoly azy dia inona ny nofinofiny devoly? Ny hanana ny fahefana, handrombaka fahefana, hangalatra fahefana, mba haninona hanomezany fahafahapony tenany izay ihany ny azy te holohany, te hisongadina, te hamirapiratra, tia ny akohoka aminy olona rehetra. Izay ny azy mahafatifaty azy hoe tiako mba ho anady ao ny fahefana rehetra, am'izay ny akohoka amiko ny olona, am'izay mandady amiko ny olona. Zay na ny devoly natao hoe be voninahitra, mba hahatonga ny olona hiaiky azy. Kanefa n'Andriamanitra na Jesosy dia aseho eto hoe ny tena atao hoe tompony fahefana dia Jesosy zany. Dia tsy zany ny azo ny hazakazahana na dia napetraky ny fandrian'ny devoly hoe omeko anao zany fahefana zany eo ambonin'ny plateau, dia tsy maharototra azy zany, tsy mampiazakazaka azy zany hoe mba azo fahefana zany. Ary zay ny fandrika saikina amin'ny tany an Jesosy. Aseho ny Mateo mazava tsara eto fa hoe na ny Jesosy ny fahefana tsy zavatra katsaina fa zavatra efa ao aminy intrinsèque. Ary faharoa, ny fahefana rehetra zay nomena azy dia tsy fahefana hoentiny manjakazaka, tsy fahefana hoentina mampanompo ny olona, fa fahefana hoentiny hikarakarana ny olona. Fa aza dimy ao amin'ny filazantsara Jesosy ihany koa namoky ny olona tsy omby 5,000 lahy. Tao zao Jesosy dia nanao fagagana. Zany hoe na Jesosy ny famadiana ny vato tonga mofo na ny fanaovana fagagana namokisana dia ho famokisana ny olona. Zany hoe ny fahefany, ny fahaizany, ny heriny dia ho famokisana ny olona noana, fa tsy fanomezana fahefa-po ny tenany. Eo ny mahasamihafa azy. Ary eo nahitana ny olona tena manana fahefana. Ary azo hitarina ihany koa zany amin'ny isika olombelona. Mpitarika mangitaeta fahefana dia tadidio fa mpitarika mampatahotra. Rehefa ny olona no mangetaeta fahefana, hanapatra fahefana izay. Tsy manana tanjona fa tsy miankofa ny olona eo aminy. Ny hanandratan'ny olona azy no tadiavina, fa ireo zay tsy mikatsaka izany akosa kanefa ao aminy dia ireny no tena manompo. Izay no aseho Jesosy, aseho Matio eto amin'ity texte ity. Ka zavady aseho amin'izany ny tena fakapanahy ho an'i Jesosy dia tsy ny hoe hananao foana, fa ny tsy nanekeny ampiasa ny fahefany sy ny heriny mba hanomezana fahafahampony tenany. Lavin' Jesosy zany tsy miinterese azy zany. Tsy ao anatin'ny Andriamanitsika mihitsy ny fampiderana sandy, ny fampiderana hery. Io matetika filazan'ny olona hoe raha tena miasa Andriamanitra, raha eo Andriamanitra tokony aseho ny heriny. Tsy ao anatin'ny dinamika an'Andriamanitra mihitsy ny fampisehoan-kery.
toetsaitsika olombelona zany hoe manao démonstration de force zany osytsika hoe fampidera-taimby hoe samy misorany reny menaka ka tsy misy ambanina eto tsy ao anatin'ny dinamika an'Andriamanitra zany. Fa rehefa Andriamanitra mampiasa ny fahefana sy ny heriny dia tsy maintsy ho fikarakarana ny olona foana ny ambadika. Sinao izy tsy mampiasa an'izany. Ankehitriny sika dia mitanjozotra makany amin'ny vanim-potoanan'ny Paska ho iaho. Ary manomboka eto sika isan-kalahady mandra-pahatonga ny Paska dia ny zavatra izay sarian'ny fiboky rehetra zay ovakitsika sy ho toriana dia io fanafoanan'i Jesosy ny tenany io. Ny fandavan'i Jesosy ny hiaro tena sy ampisongadina ny tenany gagatra amin'ny Pilato. Fa maninona ianao no mangina? Ny ampanganao ne reto olona reto ary fantatro tsara ny miandry anao. Jesosy zany tsy ao anatin'ny dinamika miaro tena. Ary azo natao tsara zany. Azo natao tsara ny nanringana ny fahavalony tao Getsemane. Ny teny fotsiny hoe Jean Louise dia nianjera lay miaramila Romanina. Fa tsy nataony zany. Eto zany dia azontsika mazava tsara amin'izay lay le hevitry ny vavaka le teny Jesosy fa tsy vavaka moa aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny anao. Inona zany ny sitrapony ray? Inona no sitrapony ray? Zany hoe tsy ny sitrapoko, tsy ny mafinaritra, tsy ny tombotsoako, tsy ny fampisongadinana ny tenako no prioritaire hozy Jesosy, fa ny sitrapony ray. Inona le sitrapony ray? Dia ao amin'izao toko fahinana andiny fahasivy amby telopolo. Aloha zava-tsara resaka, mazava tsara izy ato, Jesosy ihany no miteny azy. Jana toko fahinana andiny fahasivy amby telopolo ny anaran'i Jesosy. Ary izao no sitrapony izay nanirakahy dia tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny ahy fa hatsangako indray amin'ny andro farany. Inona zany le sitrapon'Andriamanitra? Ohatrantsika zao inona ny sitrapontsika olombelona? Hoe ny sitrapoko tsy maintsy tanterana zany hoe zavatra zay revorevoko, zay mahafinaritra, ny nofinofiko. Zay natao hoe sitrapo. Fitentsika hoe olona be sitrapoko zany olona zany, zany hoe zay zavatra azahoany fahafinaretana. Fa ny sitrapon'Andriamanitra zany hoe ny fahafinaretan'Andriamanitra dia ny mahita ny mpanota voavonjy. Izay ny azo ny fahafinaretana. Hafa kely tsy mitovy amintsika. Ny fahafinaretantsika dia zao hoe za mila migalabona, mila fiara tsara tare mba ho finaritra ho fahafinaretan'ny masoko, za mila mihinan-kanina tsara be mba ho fahafinaretan'ny vavako, za mila zavatra tsara mba ho finaritra ny masoko. Izay natsika natao hoe sitrapo. Fa ny sitrapon'Andriamanitra indray dia tsy hamelana isy overina dia ray aza. Ka mba hatateraka an'izay dia nofoanany ny tenany. Ka izany no vaovao mafalo atsika manomboka amin'ity carême ity mandra-pahatongany amin'ny Paska, ny hampifantoka atsika ny amin'izay le hoe ny fahefan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny toa fahosana. Satria raha tsy nanaiky osa Kristy dia tsy ho voavonjy isika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy io ny amin'izany teny mamy izany fa tompony fahefana rehetra ianao any an-danitra sy ety an-tany. Kanefa zany fahefanao zany dia tsy nataonao hanomponao ny tenanao fa nataonao hanomponao anay. No leferinao ny zavatra tsy azony leferina, ny aretanao ny fahafambaraka, satria izany no lalana amonjenao anay. Saotra Jesosy io, ataovy milentika tsara ao anatin'ny fony tsirairay izany mandritra n'izao vanim-potoana ny carême izao mandra-pahatonga ny Paska. Saotra Jesosy. Amen.
Mankasitraka antsika nanaraka hatramin'ny farany ary mame fotoana anao amin'ny herin'ny ray raha sitraky n'Andriamanitra. Rary soa tompoko.